Asa soatrany no tanterahana androany didipotra faobe ho fandraisana anjara amin'ny fanampina ny mpiray-tanindrazana izay nikarakarainy ny CT iray na ratovonan-drasana. Fanadihadiana mahakasika an'izay rahana amin'ny rotsirakotiny iray eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Tovolahy kely miisa 20 amby zato no vita soavana tamin'ny androany maraina vokatry ny fanampina izay nataony tompona andraikimpanjakana eny anivon'ny kongresin'ny tetezamita androany maraina. Tetsy amin'ny fiangonana Ekart Notre-Dame du Rosaire no nataony asoavana ho an'ireo tovolahy kely izay ponina amin'ireo fokotany sasatsasany ao am-boriboritany voalohany. Votoatany zany dia manamaivana ny fahasiarana vahoaka izay krizy izao dia mitondra ny anjara politika sady ny tena moa zany efa mpitondra fokotany teo aloha dia matsiaro manana didraikitra eto amin'ny boriboritany voalohany sady izy ity zany tsy eto madinika fa ny fiangonana no eto amin'ny eto madinika fa manerana amin'ny boriboritany voalohany izay misy andavamamba anjesika akasina andota-penaka eto madinika 67 zany tafiditra manao daholo manaritra. Anjiany faharoa amin'ny fanaovana didipotra foibe moa ity nataon'ny CT iray na ratovonan-drasana ity raha teny amin'ny fiangonana METM Zoara Famonjena nanaovany izany tapabolana lasa izay. Avy hatrany dia nahazo kilalao maimaim-poana ihany koa ireo ankizy.